Fifaliana ry mpiara-mianatra namana isandray no hiara-banantsika amin'ny anaran'i Jesosy amin'izao sabata izao eo amin'ny fotoana iarahantsika mamerina ny lesona sekoly sabata indray isika izay mbola miompana be dia be amin'ny bokin'ny Exodosy efa lesona fahavalo tsika mandeha ny fotoana. Ny lohatenin'ny lesona iarahantsika mandinika dia hoe ny fanekena tao Sinay. Faly miarabantsika ary tononona mandrakariva ao amintsika ny fiadanan'ny Tompo hanjaka ao am-ponao sy ny ankonanao. Fifaliana ho ihany koa ny miaraba amin'ireto namako reto indray mananamana vaovaontsika atao amin'ny ilako ato ny namantsika Arazafiarimanana Joeline ary ny atao amin'ny ilantsika izay efa nazarantsika miaraka amintsika hatramin'ny fotoana dia ny namantsika Rakotoarisoa Christophe. Faly miaraba anareo mianadahy, faly miarabantsika rehetrarehetra. Mialohan'ny iarahantsika mandinika ny lesona dia ndeha hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay any an-danitro misaotranao izahay noho ny fitantananao anay, no nanomezanao ity sabata fitsaharana ity mba hahafahanay miaona aminao sy iaonanay samy izahay zanakao. Amela Tompo ny helokay ary eo ka mba ho vita fihavanana aminao izahay. Mangataka ihany koa izay ny firotsahan'ny fanena masina raha andinika ny teninao mba ampianatra anay, hitaridalana anay ary atonga ny teninao ho fiainana ho an'ny tsirairay avy. Mitahiny mpiaino marobe izao fandaharana izao. Mitahiny tsirairay avy. Mivavaka tononona sy angatahana noho ny amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany. Amen. Amen. Ny andinina tao tadidina dia ny Exodosy toko 7:10 andininy 4 ka hatramin'ny andininy 5. Mahafinaritra izy io, angatahako ny namako ato mba hanao azy tsy anjery. Ianareo efa nahita izay nataoko tamin'ny Egyptianina sy izay nitondrako anareo tamin'ny elatry ny voromahery ary napakanesako anareo ho aty amiko. Ko ankehitriny raha ihany feko tokoa ianareo ka hitandrina amin'ny fanekeko dia ho rakitra sy ho ahy mihoatra noho ny firenena rehetra ianareo, fa ahy ny tany rehetra dia ho fanjakam-pisorona sy ho firenena masina ho ahy ianareo. Exodosy 7:10 andininy 4 hatramin'ny 5. Fampatsahivana antsika ny andinina tao tadidina fa Andriamanitra no nitantana ny tsirairay avy. Andriamanitra dia maneho fa toy ny voromahery anankiray Andriamanitra izay mitarika antsika hiala amin'ny toerana sarotra. Notarian'Andriamanitra ny zanak'Israely ho aiza dia fantatsika tsara fa any amin'ny tany nampanantenaina ho aiza indray moa fa ny tena marina raha ny tena izy notarian'Andriamanitra ho eo aminy isika. Notarian'Andriamanitra ho eo akaikiny isika. Ny mahafinaritra zany dia izao, manao ny fomba rehetra Andriamanitra ahatonga antsika eo akaikiny. Mitady ahy izy, mitady anao Andriamanitra. Andriamanitra mihitsy manao ny dingana voalohany. Tadiditsika tany amin'ny Sahidena fa izy no niantso an'i Adama rehefa nandositra Adama no fahotany manao hoe aiza moa ianao. Andriamanitra manao ny dingana voalohany mandrakariva. Amin'ity dindinika fanaovantsika ity androany dia ho zaraintsika telo ny dindinika iarahako manana aminareo mianadahy. Ny fizarana voalohany dia ahitantsika manao hoe inona ny fanirian'Andriamanitra ny amin'ny zanany. Tanjona kendren'Andriamanitra ny amin'ny zanany. Faharoa, ny nanomezana ilay lalàna tao Sinay. Io fanekena tao Sinay. Ary fahatelo dia ny hoe ny hevitry lalàna sy ny asan'ny lalàna. Faly miaraka aminareo mianadahy androany, miaraka amin'izay loha hevitra telo izay mino fa anan-javatra ho lazaina sy ho zaraina betsaka amin'ny mpiara-miaino, mpiara-mianatra ianareo mianadahy androany. Andeha ry alamintsika izy zaraintsika ny voalohany, ny faharoa sy fahatelo ka ho jerentsika voalohany hoe inona no mba fikasan'Andriamanitra ny amin'ireto zanany reto izay notarihiny niala avy any Egypta ho amin'ny tany nampanantenaina. Inona ary ny azo ambara mikasika ny amin'izay? Tanjon'Andriamanitra ny ahatonga ny zanany moa zany. Zanany tamin'izany fotoana izany ary zanany mandrakikehitriny koa ny ahatonga ny zanany ho firenena masina. Ny ahatonga ny zanany ho fanjakam-pisorona ary ny ahatonga ny zanany
ho rakitra soa azy. Inao fa azo azavy anakely zay makasika zay hoe tanjon'Andriamanitra ho antsika zany zay. Zava-dehibe zany a manana tanjo zany Andriamanitra tadiditsika tsara fa 2 volana zany zo izy ireo no nandeha niala avy tany Egypte ary tonga eo amin'ny efitra Sinay izy ankehitriny. Eo amin'ny efitra Sinay zany zao no mitobo ry zareo dia nanehoan'Andriamanitra zay faniriana zay inavy le izy teo fa ho firenena masina, ho fanjakam-pisorona ary ho rakitra soa. Inona moa zany tena tian'Andriamanitra aseho anatin'izay zavatra izay. Misaotra raha David Sondry anaty aina, miarabanao manokana, miarabanao ihany koa Ranabavy Joeline, miaraba ihany koa ny mpanatrika sy ny mpiara-mianatra ilesony sekoly sabata rehetra. Anankitelo izy teo. Ny voalohany indrindra hoe misy tanjona anankitelo izy teo a. Voalohany indrindra hoe firenena masina. Hoe firenena masina zany dia mazava voalazan'ny lesona. Tsy pihany mihitsy hoe vahoaka voatokana ho an'Andriamanitra haneho ny toetrany amin'ny hafa. Zay zany ny antson'Andriamanitra an'izy ireo. Natokana mihitsy haneho ny toetran'Andriamanitra zany hoe tena ambasady ny lanitra mihitsy zany. Dia ny faharoa hoe nantsona ihany koa izy ireo hoe fanjakana iny ilay izy fanjaka-pisorona. Izany hoe ampifandray ny vahoaka hafa amin'Andriamanitra. Dia hitarika azy ireny, ampianatra azy ireny, hanoro azy ireny ny fitsipik'Andriamanitra sy tandrina amin'ny didiny. Ary ny fahatelo farany le hoe rakitra soa dia ny fandrian'Andriamanitra zany dia zao hoe ny ahatonga azy ireny ho fantsona anapaharika ny fahazavana amin'izao tontolo izao amin'ny fahalalàn'Andriamanitra sy ny toetrany. Zay zany le izy izasy ianao zany dia natson'Andriamanitra ho tena solo-tenan'Andriamanitra mihitsy haneho ny toetrany, haneho ny lalàny ary hitarika ny olon-drehetra eo amin'ny Kristy. Zay zany no zava-dehibe matoy zany natsona manokana isika dia mba ho fantsona mihitsy hitondra fahazavana. Zay mahatonga ny tenan'Andriamanitra milaza hoe ianareo no inona ozy fahazavana zao tontolo izao ho fahazavana. Tian'Andriamanitra koa raha hoe ny tena tanjon'Andriamanitra koa zany ao anatin'izay rehetrarehetra izay dia ny hoe izao ho andriamaniny ary izy ho oloko. Olona Andriamanitra sy ny olona zany tsy hifanalavitra fa tena hifanakaiky tanteraka mihitsy. Mahafinaritra zany fa teo amin'ny efitra Sinay efa pototry ny tendrombohitra Sinay manko nisy zanak'Israely tamin'ny fotoana io. Ary teo amin'ny toerana io koa ny tena nanehoan'Andriamanitra. Heritaona zareo nijanona teo. Heritaona izy nanehoan'Andriamanitra zao ny faniriako aminareo. Dia zao no hika nataon'ny olona. Ao amin'ny Exodosy 7:20. Aoka ny ampelantananao ny baibolinao. Aoka ny ampelantananao ny taridàlan'ny lesona satria isika manko tsy mihainy fotsiny fa sady mamaky no mitandrina. Zao no voalaza amin'ny Exodosy 7:15 hoy izy hoe dia namaly indray miredona ny olona rehetra ka nanao hoe izay teny rehetra nolazain'i Jehovah taminay dia ataonay. Raha amin'izao vanim-potoana izao zany dia ny fiangonana rehetra niaraka nanao hoe amen. Zay ny fanirian'Andriamanitra dia tena tsy hitraka ny olona izay fikasan'Andriamanitra izay dia nataon'ny olona. Ino ary izy ireo tonga eo amin'ilay pototry ny tendrombohitra Sinay. Inona moa ny tena tanjony izy ireo eo amin'ny 9:7 amin'ny Soramandry. Dia hoy izy hoe ny fiomanany zanak'Israely alohan'ny nanomezan'Andriamanitra azy ny lalàna. Haika izany fanomezana ity lalàna ity. Mahafinaritra zany tokony hampahery antsika zany, mampahery mpiara-mianatra rehetra zany. Ianao dia fanjakam-pisorona, rakitra soa an'Andriamanitra ianao, firenena masina ianao. Kanefa etsy ankilany koa mbola omen'Andriamanitra fanomezana. Zay idirantsika zany zao ilay fizarana faharoa, ny nanomezan'Andriamanitra ny lalàna. Eo misy fiomanana atao, misy ireto ilay lalàna. Inona ny azo ambara mikasika ny amin'izay fiomanana ny amin'ny fandraisana ny lalàn'Andriamanitra zay. Mahafinaritra ilay lesona. Ary zay ilay miaraka amin'Andriamanitra zany dia n'Andriamanitra zany dia tsy maintsy misy foana ny toromarika omen'Andriamanitra melohan'ny anaovany zavatra. Dia eto zany rehefa hanomeny fanomezana sarobidy ity Andriamanitra dia nanome torolalana manokana mihitsy izy
ho an'ny zanak'Israely. Ny voalohany indrindra dia tsy maintsy nasaina na ino izy nidio. Ary ny faharoa dia nasaina nanokatena zava-dehibe zany. Ary te-hampatsiahy kely amin'izao fotoana izao hoe ny rehefa mba tonga iona amin'Andriamanitra dia tokony zany ny zavatra misy. Tokony hiomana idio. Fandraindray mbola misy ngeny am-piangonana mbola misy manao tsapany ve hoe manatrika eo Andriamanitra. Fandraindray mbola misy manao zavatra hafa ny olona. Fa tokony zava-dehibe zany dia zao hoe rehefa iona amin'Andriamanitra dia zava-dehibe zany satria mbola misy dingana ihany koa ireo nefa namaky nyity lesony ity dia natsapa mihitsy hoe tena ohatr' zany makotrokotroka ny fety makotrokotroka be ohatr' zany mihitsy ny fanomezan'Andriamanitra ilay fanomezana sarobidy. Andeo jerevantsika ny amin'ny Exodosy 7:10 ka ny 10:10. Ary roa Jehova tamin'ny Mosesy mandehana ho eny amin'ny olona ka manamasina azy anio sy ampitso ary ampanasao fitafiana izy. Dia nitapany voalohany amin'ny 2:10 ary ao ka samy hiomana. Ny sambatan'olona zany no mila miomana. Ny antefan'ny ny antso tonga amiko ny antso androany, tonga aminao mpiara-mianatra ny antso androany, tonga amintsika tsirairay avy ny antso. Isambatan'olona no antefan'le antso ampanasao ny fitafiana izy. Io mazava tsara hoe izy olona tokana zany ampanasao ny fitafiana izy. Fa inona ry ny antony? Tena mahatonga hoe zavatra sarobidy ohatr' zany no asain'Andriamanitra iomanana, fa inona loatra ny antony? Satria anome ilay fanomezan'Andriamanitra tamin'ny fotoana io. Ilay cadeau zany. Ity fanomezana izay ho atolotr'Andriamanitra ity dia tsy zavatra kely na hoe zavatra tsy manan-danja, fa zavatra tena manan-danja indrindra satria manambara mihitsy momba an'Andriamanitra izy io. Izany hoe ny fitsipiky ny lanitra mihitsy zany ho entina ho ety ambonin'ny tany omena ny olombelona ho an'ny taranak'olombelona ary hitoetra mandrakizay ary volaza moa hoe tsisy ho foana akory na dia tendrin-tsoratra iray ary amin'ny lalàna mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany. Izany hoe zavatra izay hitoetra mandrakizay zany io zava-dehibe mihitsy io lalàna izay omen'Andriamanitra io. Nasaina niomana moa ny vahoakan'Andriamanitra rehefa handray an'ilay didy folo. Fa rehefa tonga koa Andriamanitra nanome ilay didy folo dia mbola mihoatra lavitra n'ilay fiomanana ny zavatra nitranga satria ndenge amin'ny 9:20 jerentsika amin'ilay Exodosy 7:20 ary noho ny tamin'ny maraina ny andro fahatelo, tamin'ilay andro fahatelo zao hatreto niomana nandritra ny atelona zany ny reto zanak'Israely reto ary rehefa tonga ilay fotoana izay hanomezana ilay fanomezana tamin'ny maraina ny andro fahatelo dia nisy kotrokoratra sy helatra ary rahona matevina teo amin'ny tendrombohitra ary nisy feon'anjo maramafy indrindra dia torakovitra ny olona rehetra izay teo atoby. Mahafinaritra zany le izy. Misy fomba nentin'Andriamanitra nanehoana ny fanambarana ny didy folo. Andriamanitra nanambara araka ny voalaza ny Exodosy 20:20 manao hoe dia nilaza zao teny rehetra zao Andriamanitra nanambara. Ao amin'ny Exodosy 4:20 dia zao ndray ny fanambarana lazainy eo amin'ny 4:20. Ary Jehova tamin'ny Mosesy miakara etoana amin'ny tendrombohitra ka mitoera eto dia omeko anao ny vato fisika izay misy ny lalàna sy ny didy izay nosoratako ampianarina azy. Voalohany nambara. Faharoa Andriamanitra mihitsy no nanoratra. Dia ny ao amin'ny Exodosy 4:30 dia Andriamanitra koa no nanolotra azy. Ary eto moa dia hoe nomeko atolotra anao izy, meko anao. Ny didy folo zany tsy avy amintsika olombelona fa tena avy amin'Andriamanitra. Men'Andriamanitra antsika ho cadeau zany. Ary eo amin'ny andininy sasany izy dia milaza fa vavolombelona koa ny ilazana an'izy io.
ny didy folo de lazainy hoe vavolombelona amin'ny andininy hafa izy de lazainy hoe teny fanekena, amin'ny teny hafa izy de lazainy hoe teny folo, amin'ny teny hafa izy de lazainy hoe teny fampanantenana, teny fikasana, ny didy folo. Zay zany miomana zany izy ireo. Ndeha fa tafahomana ary zao zalaky sy reto vahoakan'Andriamanitra. Inona le fanomezana nomena azy? Inona le cadeau nomena azy zany zao inona avy? Inona io cadeau io? Mba tiako kokoa raha mba ohatra ka mba omenareo anahy koa le cadeau androany. Mba omeo azy. Mazava ho azy moa zany fa ny didy folo no nomen'Andriamanitra. Ary mahafinaritra dia zao hoe tsy natombony taminy aza le izy. Zay zany no tena nahafinaritra tamin'ity fanomezana ity. Fa nasehony ny fitiavan'Andriamanitra tena manandanja mihitsy nanomrany azy. Dia le didy folo le voalohany manko hoe aza manana Andriamanitra fa izao ihany. Zany hoe fanajana sy fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra amin'ny fanomezana azy ny toerana iny zany izy voalohany indrindra amin'ny fiainana. Fa ny zava-misy ngia amin'izao fotoana izao rahalahy, Andriamanitra any indrindra any fa tsy atao iny izy loha larina amin'ny fiainana. Fa ny antony nanomezana ny didy folo zany dia zao fanajana sy fanomezana voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fanomezana toerana azy voalohany indrindra amin'ny fiainana. Mahafinaritra koa le hoe ozy izy ao amin'ny Exodus 20:2 dia ozy izy izao ny Jehova Andriamanitra ireo izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny tranona handevozana. Tena Andriamanitra zany dia fitiavana ary natsehony ao anatin'ilay didy nomena mahafitiavana azy. Mizara roa moa izy zany, mizara roa ny tapany voalohany ao anatin'ilay didy dia ny fitiavan'Andriamanitra. Fitiavana an'Andriamanitra zany, anehoan'ny olombelona hoe tiany Andriamanitra, ary ny faharoa dia ny fitiavana ny namany, anehoana hoe tiany namako aho. Dia araka ilay voalaza teo dia hoe tsy natombony amin'ny aza le izy, fa voalaza teo hoe ny fanomezam-boninahitra anazy aloha ny voalohany indrindra, fanehoana ny fahaizana miankohaka aminy, fanehoana ny voninahitra zany sy ny mahambony indrindra an'Andriamanitra. Voalaza tao anatin'izany ihany koa amin'ny didy faharoa ny hoe za manao sarin-javatra vao sikotra. Fanehoana koa zany fa manome atsika ny fomba izay entintsika hanehoana ny fankasitrahan'Andriamanitra. Fanomezana tsy azontsika hasolona iza na iza zany ilay Andriamanitra izay topoitsika io, izay ekentsika ary izay inoantsika zany. Ry mpiara-mianatra namana, nomen'Andriamanitra fanomezana sarobidy izao sy anao. Dia ny lalàny ny didy folo zany. Izy mihitsy no nanoratra. Ary talohan'ny nanomezana antsika ilay didy folo, dia nasehon'Andriamanitra ny fitiavana sy ny fahasoavana. Tian'Andriamanitra tongavana dia izao hoe tian'Andriamanitra ihany koa mba amin'ny fitiavana no ankatoavako azy. Tiako tsapako, tian'Andriamanitra ho tsapanao, fa amin'ny fitiavana ihany koa no mba ahafahanao mitandrina izany. Satria mizara roa tsara le didy, ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana an'olona. Azonao atao mamaky amin'ny Exodus 20 milaza an'ireo andin-tsoratra masina ireo didy folo ireo. Aza manandriamanika hafa, aza manao sarin-javatra voasikotra aminao, aza manonona foana ny ara-Jehovahandriamanitra ao, mahatsiarova ny andro sabata na masina azy. Zay zany le fanehoana fitiavana an'Andriamanitra. Raha tsy tsapanao, fa Andriamanitra no nitantana anao nivoaka avy tany Egipta, niala tany amin'ny toerana fanandevozana, mavesatra aminao zany teny zany. Fa rehefa tsapanao hoe tena Andriamanitra no nitantana sy nanome fitiavana anao, ny fahasoavan'Andriamanitra natoy izao anao, dia mahafinaritra anao ny mikohoko ny atrean'Andriamanitra nasehony. Dia mazava koa, ny didy manaraka manajana raha inao sy ndrenao, aza mamon'olona, aza mijangajanga, aza mangalatra. Ahoana ny toy ny manaraka, aza mety vavamelona mandainga, aza mitsiriritra.
fitiavana daholo zany rehetrarehetra zany. Reo zany ilay didy fanomezana nomen'Andriamanitra antsika. Re mpiara-midinika namana, anjarako, anjaranao no mandray ilay teny Jesosy manao hoe raha tia ahy ianao dia ahoana sisy hitandrina ny didiko. mitandrina ny didiko. Tena isika zany matoa mitandrina ny didin'Andriamanitra satria tia azy isika. dia noho ny fitiavantsika an'Andriamanitra. Tsy hoe mba tia hitandrina ny didin'Andriamanitra mba sao mba mety ho vovonjena mba ho vonjena, fa hitandrina ny didin'Andriamanitra isika satria tsapako ny fitiavan'Andriamanitra. Zay zany ny fizarana faharoa. Hiditra ilay fizarana fahatelo farany ary sika. Inona ary ny hevitry lalàna, ny anjara asan'ny lalàna? Inona ny asan'ny lalàna eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy? Zava-dehibe mantsy izy io. Iny tompoko. Ny fotoana moa zany somary mandeha araka ny voalazan'ny Jakoba toko faharoa andininy faharoa ambin'ny folo dia toy ny inona ozy izy? Toy ny fefy ozy ny lalàn'Andriamanitra. Am'lesitsika ihany koa moa dia mitsipihany mihitsy hoe toy ny fefy ny lalàn'Andriamanitra izay manome antsika toerana malalaka ienana ary mampitandrina antsika fa ny foariny zany dia mety ho tonga loza mananontanyna na mety hitarika olana amin'ny teo-javatra sarotra na mety hitarika any amin'iny izy fahafatesana mihitsy. Le lalàna zany dia mampatsiary antsika aza makany fa raha makany ianao dia ahita inona? Ahita loza. Fefy zany le izy. Fefy zany le izy. Ary tena zay mahafitiavana azy hoe tena iarovana antsika. Mampatsiaro an'ny tamin'ny tany Adama sy Eva zany tao amin'izay idena amin'ny Genesis toko faharoa andininy fahaenina ambin'ny folo. Aza hinananareo fa amin'ny andro izay hinananareo azy dia ho fafatoko ianareo. Fefy zany le izy. Rehefa miopefy ianao mazava ho azy fa inona moa no miopefy? Mpangalatra no miopefy. Hitantsika eo zany fa fefy mba tsy hahatonga anao satria rehefa misaoty miala amin'ilay fefy ianao dia loza mahazo anao. Zay ny zavatra anankiray ny lalàn'Andriamanitra araka ny voalazan'i Paoly amin'ny toko Romana toko fahafito andininy faharoa ambin'ny folo dia lazainy tsara hoe fa mampiseho ny toetran'Andriamanitra mihitsy ilay lalàna. Hoy izy Paoly ka dia masina tokoa ny lalàna. Izy ilay moa ny masina. Andriamanitra. Masina ny lalàna, masina ny didy sady marina no tsara. Izy ilay tsara. Andriamanitra. Kristy ny tsara. Ny fitaratra ihany koa io lalàna io. Izay mampiseho ny fahotana. Fitaratra moa zany rehefa hijery fitaratra tsika dia bigabika tsara eo jery tsara inona ny tsy metimety rehetra. Dia anjarantsika avy eo no manala ilay tsy metimety rehefa hitantsika eo amin'ilay fitaratra ny tsy mety amin'ny dia toy izay koa ilay lalàna. Io zany mampiseho antsika ny fahotantsika. Rehefa mandika an'io tsika dia za nandika an'ity. Mahatsiaro tsika eo zany rehefa nahita hoe misy lalàna ohatr'izao nefa za nanao an'ity dia izay ilay hoe nanota isika. Hitantsika raha tsy nisy lalàna tsy fantatsika ange zany hoe atao hoe aza mamono olona raha namono olona raha tsy nisy zany ilay lalàna tsy fantatsika izay. Toy ny fitaratra zany mampiseho ny fahotana. Romana toko fahafito andininy fahafito dia milaza izy fa tsy nalala ota aho raha tsy tamin'ny lalàna. Tsy ilay fitaratra no manadio anao. Fa ianao. Fa ianao no manadio azy. Ianao no maka zavatra anadiovana azy. Anjaranao zany ilay fitaratra zany mampafantatra hoe misy tasy zany tarehinao zany. Dia tsy ilay fitaratra hoe mba kikisako amin'ilay fitaratra ny tarehinao. Fa maka chiffon ianao na maka savony. Iny chiffon iny na savony iny na éponge atao iny Jesosy iny. Jesosy zany hoe ny lalàna zany izay toy ny fitaratra dia mitarika aho aiza eo amin'ny Jesosy. Ilay lalàna dia mampafantatra fa palota dia lasa makeo amin'ny Jesosy. Tsy afaka misaraka amin'ny fiainana kristianina noviana izany. Ny lalàn'Andriamanitra sy Jesosy. Zay natonga hoe mahafoana amin'ny lalàna finoana va isika izy Paoly. Sanatra izy zany fa mampiorina tsara ny lalàna isika hoy Paoly. Misy fanontaniana mipetraka nefa ry izy mianadahy. Ao amin'ny Romanina manasanareo mba hanokatra amin'ny bokin'ny Romanina. Romanina toko fahafolo ka ny andininy fahaefatra. Mamperitreritra kely ihany izy io. Romanina toko fahafolo ka ny andininy fahaefatra. Zao no voalaza ilay teny. Hoy izy hoe Romanina toko fahafolo ka ny andininy fahaefatra. Fa Kristy no farany lalàna ho fahamarinana ho an'izay rehetra mino. Inona re?
no tena tiany Paoly ho lazaina. Manoloana io satria sao mantsy tratra ny fakapanahy. Eritrehitra manao hoe ary ahoana koa ary zany ataon'ny apôstôly Paoly zany. Ohatra mitady anao tsinitsina lalàna izy zany efa tonga Jesosy. Marina fa ny bokin'ny Galatiana dia nilaza Paoly fa ny lalàna dia mpitaiza antsika. Manabe antsika ny lalàna. Dia nilaza Paoly koa mahafoana ny fahasoavana amin'ny finoana va izy. Tsia. Ota ary va ny lalàna. Tsia. Kanefa izy nahoana izy no miteny an'ity andinina izay resantsika ity. Kristy ny farany lalàna. Rehefa men'Andriamanitra ny lalàna zany izy folo. Azo koa azy izy zany ny ery amin'ny farany. Tsy haiko hoe mitombina ve zay. Izy zany eny amin'ny farany. Farany lalàna. Zany hoe raha ery amin'ny farany zany dia izy indray zany mifototra. Raha tsy eo zany Kristy dia mirodandreto eto ambony rehetrarehetra. Ka raha tsy misy koa nefa ny lalàna. Raha tsy misy koa ny lalàna. Dia tsy ho tonga amin'ny Kristy misy ianao. Kristy ianao. Misy manko miteny amin'izao fotoana izao hoe tsy ilaina intsony inona izy. Tsy ilaina lalàna. Tsy ilaina intsony lalàn'Andriamanitra. Zany hoe raha tsy misy intsony zany lalàn'Andriamanitra tsy ho tonga amin'ny Jesosy mihitsy satria tsy ho tanteraka hoe Kristy ny farany lalàna. Zany hoe tena mifampiankina mihitsy zany Kristy sy ny lalàn'Andriamanitra ary io no mazava mingirika nanomezana ny didy folongika tamin'ny fomba manetriketrika mba hahatonga anao amin'ny Jesosy ny lalàn'Andriamanitra ary tsy afaka misaraka mihitsy izy ireo tahaka ny rano sy ny vary. Mahafinaritra ny fiara-ny fanakalo-hevitra niaraka taminareo menadaha. Mampatsiahy ahy ilay teny amin'ny Romanina 3 manasa anao mba handray ny baibolinao indray. Romanina 3 ry mpiara-mianatra namana isany manana fomba mandrakariva Andriamanitra hitarihana saintsika ho amin'ny fankataovana azy. Reto vahoakan'Andriamanitra teo tendrombohitra Sinay dia nomen'Andriamanitra fanomezana sarobidy izy ary isika ankehitriny mbola mena zany fanomezana izany. Zao ny voalazan'ny Paoly amin'ny 9:20 amin'ny Romanina 3 hoy izy hoe fa ankehitriny dia efa nahariary ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra tsy amin'ny lalàna nefa fa ambarana lalàna sy ny mpaminany. Dia ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra amin'ny finoana any Kristy, any Jesosy Kristy ho an'izay rehetra mino fa tsy misy hafa. Fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana voninahitra avy amin'Andriamanitra nefa ahoana hoy izy hamarinina maimaim-poana amin'ny fahasoavana noho ny fanavotana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Izay ilay hoe Jesosy no farany lalàna. Ireo ny lalàna, Jesosy no farany lalàna. Zany hoe izay rehetra volany akato ny lalàn'Andriamanitra, rehetra vahoakan'Andriamanitra hoe izay rehetra lazainy Jehovah aminay izy dia ataonay. Dia izaho koa zany ianao mpiara-mianatra io ankehitriny manana izay fanapahan-kevitra izay. Reo izy izay ataony lazainy Jehovah teo arahanay. Aiza ny fifaranao? Tonga eo amin'ny Jesosy ianao. Tsy ilay lalàna zany no hamonjy anao rehefa avy eo. Fa ny finoanao an Jesosy Kristy, ilay fototra ilay lalàna, izy no farany lalàna. Ary izay mihitsy mantsy zava-dehibe hoe Jesosy no tanjona sy zavatra kendren'ny lalàna. Jesosy no fanalahida mahava ny tena hevitry ny lalàn'Andriamanitra sy ny tanjona zany lalàna zany. Zany hoe Jesosy mihitsy no tanjona lalàna. Tsy afaka hitandrina lalàna ianao raha tsy eo Jesosy. Ary tsisy lalàna ho an Jesosy raha tsy eo ny lalàna. Raha tsy eo ny lalàna. Satria ny lalàna araka ny voalaza teo, izy no mampafantatra fa maninona? Mpanota. Tsy fantatra raha mbola misy zatra-mbary ianareo mianadahy marana antsika azy. Satria hiaraka. Fotoana mandry miaraka mahafinaritra ilay tenidinika. Inona ny azo mba lazainareo alohan'ny hamarana antsika izao tenidinika izao. Ao amin'ilay taridalana dia misy teny mahafinaritra tahaka izao. Afaka miaina amin'ny fahafenoana fanandrama fifandraisana mahavozy amin'Andriamanitra isika rehefa mitandrina ny lalàny amin'ny fitiavana sy ny fankasitrahana no famonjena izay nomeny antsika maimaim-poana. Azontsika atao ny mifaly amin'ireo tombotsoa lehibe ny fitandremana ny lalàna ary koa mifaly amin'ny toky azontsika noho ny fahalalàna fa ao amin'ny Jesosy ny famonjena antsika fa tsy ao amin'ny fitandremantsika ny lalàna. Ny azoko ambaranga mba dia zao hoe tsara ny lesona. Tena tsara ny lesona. Ary tena hita mihitsy hoe tena mitady asa ianao Andriamanitra.
fandraony zavatra misy fotsiny hoe anjaratsika miankiny amin'izay avalitsika azy no anjaratsika mandrakizay satria Andriamanitra zany dia manao dingana foana mitady atsika ary farany eto izao no tiako apprécier hoe efa lesona fahavalitsika izao azonao atao sahady teny zao no manao komanda lesona mba tsy ho tara satria zava-dehibe iakina ny fiainantsika mandrakizay ny lesona tsy kosa bataka dia mampirisika atsika vidio ny lesona ry mpiaino namana isany nomen'Andriamanitra atsika ny lalàna teo tendrombohitra Sinay io tendrombohitra Sinay moa araka ny fantatsika tsara teo no nionan'Andriamanitra any Mosesy teo ihany koa no nionan'Andriamanitra tamin'ny Elia taona marina teo aoriana dia mbola teo ihany koa no nitobeny voakan'Andriamanitra nomezana ny lalàna. Ny lalàn'Andriamanitra dia nokendren'Andriamanitra mihitsy mba hahatonga antsika hila ny filazaony tsara. Nomen'Andriamanitra antsika ny lalàna ny didifolo mba hahafantarantsika fa iza marina moa Andriamanitra. Tsy tanteraka isika fa kosa noho ny fahasoavan'i Kristy ilay mamonjy antsika dia azontsika atao mitoraka eo aminy amin'ny fitandremana didin'Andriamanitra. Ny zavatra anankiray mahafinaritra ihany koa amin'ny tianantsika anazy dia ilay fanirian'Andriamanitra ny amintsika tsaray ka hatonga anao ho zanany ary izy ho Andriamanitra ao. Ny hahatanteraka an'izany dia ianao manaiky ho rakitra soa ho an'Andriamanitra, ianao manaiky ho firenena masina ary ianao manaiky ho fanjakam-pisorona eo amin'ny fiainanao. Andriamanitra ane hitantsika rehetrarehetra mirary soa mirary sabata mahafinaritra ao antsika amin'ity tontolo andro ity ny fiadanan'ny tompo tonoana mandrakariva ho anao sy ny ankonanao raha ny faniriana dia iaona indray tsika amin'ny fotoana manaraka kanefa moa Andriamanitra no mandamina ny fiainantsika mangasitaka nareo menada niaraka tamin'ny teto androany misaotra amin'ny mpiaino marobe ihany koa nanana izao fandavan-tena rehetrarehetra izao andeha ho farana antsika amin'ny alalan'ny vavaka ary ny dinika izay fanaovantsika vavaka isika tompoko. Rainay any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao, tompo sy mpamonjy anay, nanome anay ny fiainana izay nitarika anay, namoaka anay tao amin'ny fiainana tao Egypta tao. Tondra anay eo amin'izao toerana izao ianao ankehitriny ary dia nomenao anay ny fanomezana mba ahafahanay mahatsapa fa mila anao zahay. Tombo tehirizao teny anatinay ny teninao. Aoko izany no amelona sy ampahery anay. Dia mitahy ny mpiara-mianatra rehetra. Aoka ny fahasoavanao aminay ka izahay rehetrarehetra reto dia mba ho rakitra soa ho anao, ho fanjakam-pisorona ary ho firenena masina eo anatrehanao. Ary rehefa tratranay izay tanjona izay dia ho Andriamanitra ianao ary zahay ho olonao. Dia mitahy anay ny vavaka tonoana sy agnatahana noho ny amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany. Amen. Amen.